mifangaro politika niady atao amin'ny covid-19 hoy Roland Ratsiraka. Fanarenana ny Colisée ao anaty rova mitaky ny ampiatona ny asa ny vondrona miaro ny asin'ny rovana Antananarivo. Savoritaka ny fivoriana teny anivon'ny lapan'ny tanàna mienjandrony tady eo amin'ny mpanolotsaina sy ny mpanatanteraka. Amkafaliagna indray tompoko lahy sy tompoko vavy nandesinay mitsidika ny tokantranonao amin'ity matonaly ity. Zoma faharoa ambin'ny folo ny volana Jona taogno 24. Tonga soa ato amin'ny fotoagna ny vaovao magnano karibo antsika jiaby ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny famazatra antsika dia andesina manomboka ny vaovao amin'ity niany ity ny tatitra makasika ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Nahitana tranga vaovao miisa 7 indray raha ny tatitra voaraita amin'ity androany ity. Izany hoe tafakatra 320 ny totalin'ireo olona nahitana ny tsimok'aretina coronavirus teto Madagasikara nanomboka ny volana Martsa ka hatramin'ny androany. Ary amin'ireo dia misy 770 no isan'ireo mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly ka ny 10 amin'ireo no marary mafy na ilay antsoina hoe forme grave. Tafakatra 470 kosa no isan'ny sitrana satria dia niampy 230 izany androany. 10 no namonjeny moa tamin'ity valanaretina ity teto Madagasikara. Fa eo amin'ny vaovaon'ny politika no andesintsika manomboka ny fotoana amin'ity androany ity. Ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny filakevitra munisipaly. Nangotraka ny adievitra tamin'ny andro voalohany teny anivon'ny lapan'ny tanàna. Teny antoerana i Miradora Benjamina sy Tahiriniana Ranarmirina mitatitra ny vaovao. Tafiditra ao anaty fandahara-potoana amin'izao fivorian'ny filakevitra ny tanàna izao ny fametrahana fanontaniana sy ny fandraisam-pitenenana. Nandritra ty andro voalohany ity dia niraradraraka ny tsindrom-paingotra teo amin'ny mpanolotsaina sy ny ben'ny tanàna. Satria ireo dia ireo mpanao gazety angamba manatrika antsika eto tsy izahay no miteny azy fa izy no manazava mpanao gazety mampiseho ny taratasy lehibe natana hoe ara-dalàna no nanorenanay. Ianao nanao propagande miaraka taminao tamin'izany zahay izy bakaka zany hoe priorité de priorité moa monsieur le maire ndray citoyen monsieur le maire aiza zany priorité zany amin'izao fotoana izao fa maninona ny fanavana ny tsenan'olona izay anaty amin'ny ara-pahasalamana ao anatin'izao fijaliana sy fahasahiranana amin'izao no atao priorité. D'accord ianao miady hevitra azafady tompo eto daholo mpanao-tsaina ny hevitra iny marimarina fa mba nangataka firesana taminao tamin'ireny resaka momba ny taxi ireny iny nanavalonao za tsy baikononao tsy baikononao tsy baikononao tsy baikony izanizy monsieur le maire ka hoy ianao hoe d'accord amin'ny hevitra olona manao toizany kosa hoe no d'accord amin'ny hevitra. Aritra 10 andro ty fivoriana ity anisan'ny lahadinika efa nolavin'ny mpanolotsaina ihany koa ny fifanarahana IPAM sy ny fananganana ny tsangam-bato ny tanamaro.
tsy na resy lahatra zany hoe tsy ampy ka nahatonga ny mpanolontsaina tsy mifidy an'ireo lahadinika ireo tsy mifidy an'ireo ataontsika hoe lahadinika anankiroa ireo moa zany tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana dia nefa no araka ny teneniko teo dia gaga zahay hoe ankehitriny dia efa ao sahady le lahadinika tafiditra ao sahady le izy zany hoe nefa koa amin'ny lafiny indray ataoko hoe tsy tena tsara fipetraka ihany zany zavatra zany satria amin'izao fotoana izao le mpanolontsaina ataontsika hoe reto maro anisa izay tezitra aloha na tiana na tsy tiana ny amin'ny tsy fanajana le fanapahana ny raisin'ny filan-kevitry ny tanàna izay nataon'ny mpanatanteraka ataoko angamba fa disokajy ihany zareo nanao an'izay ataontsika hoe fampidirana indray ao anaty lahadinika an'izany lahadinika anankiroa ny resahanao teo izay. Eo amin'izay tontolo ny politika izay hatrany manoloana ny toedrara ara-politika eto amin'ny firenena dia namory mpanao gazety Tetsibelera androany ny RMDM. Tena toerana manangona ny vaovao Germaine Mbs Zoma sy Manora Andriamalala. Mikorontana tanteraka ny fiainam-pirenena ary tsapa sy hita fa tena sahirana ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy. Hatreto anefa dia tsy hita izay paikady mivaingana hoentin'ny fitondram-panjakana. Adiny tanteraka ireo mponina any amin'ny faritra manoloana ny krizy mitranga eto amin'ny firenena izao. Raha mety rangahy dia manaja tena ianareo ka ametraka aty fitondrana ity amin'izay mety tokony havita azy. Raha ohatra ka mbola matsapa ianao fa mbola mahavita dia manolo-kevitra izay hoe raha vao io gouvernementanao fa manahirana satria hita fa tsy mitovy ny zavatra resan'ny filoham-pirenena sy ny zavatra ataon'ny gouvernementa ka miteraka krizy hafa koa ankoatra ny krizy efa iainan'ny vahoaka malagasy dia lasa krizy hafa indray le zavatra ateraky n'ilay fitantanana ny tsy mifandrindra zay ka manahirana an'ilay firenetsika. Tanga miemitra ny fandraisana fanapahan-kevitra fihetsika izay mampiseho ny tsy fahatokisantena ny mpitondra. Milaza fa handray an'ireo secteur privé ny filohan'ny repoblika totsiraikitra indray fa inona ny antony. Faharoa nilaza fa fiaonan'ny député sy ny prime ministre efa prévu tokony iona dia lasa niemotra indray fa inona ny antony. Tokony ho atao ao amin'ny assemblée ny fifidianana ilay filoha lefitra izay any seni efa prévu fidiana ny candidat efa misy na emotra indray fa misy iny no mahatonga an'izany. Eto izahay dia mahitsy ny fomba hitenenanay ny Bianco. Ity Bianco na ny inspecteur général de l'État efa mirangaranga hita maso zao ny vola izay tantanan'ity fireneny ity ataon'reto mpitondra reto miodikodina dia mbola angina amin'izao ve ianareo ka tsy hitsangana handray andraikitra amin'ny zavatra tahaka an'izao amin'ireo tompona andraikitra ireo. Tompoko miala tsiny miala fondro tompona andraikitra ianareo raha ohatra ka hitazapotsiny amin'izao zavatra mitranga eto amin'ny firenetsika izao. Eo amin'izay tontolo ny politika izay hatrany nandritra ny tafa ho an'ny mpanano gazety izay nataon'ny RMDM tamin'ny maraina teo dia nokian'izy ireo ihany koa ny makasika ny olon'ny gouvernementa izay manao fihetsika mampiorohoro ny malagasy. Voaresaka tamin'izany fa isy ny fitoriana momba io. Germaine Mbs Zoma hatrany no mitatitra izay vaovao izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Tantandalany Madagasikara ary tsy tokony hisy ambony lalàna na ny mpitondra na ny vahoaka malagasy. Natao ho an'ny rehetra ny fitsarana sy ny fampiarana ny sazy raha toka misy ny foara-pefy ataony olona iray. Kasika ny ministra Lalatina Andre Tongarivo ary tena mampatahotra sy mampivarahontsana ary ny sasany teny avokana izy nahavita ny teny fa hoe tsy lehibe noho ny peste sy ny choléra ity valana retiny ity. Izy ny teny an'izany ary izy ary mbola nisy fotoana na samy teny hoe engany mba hovoany ianareo rehefa tsy hinana nyity tambavy ity. Mety azo ampiarina amin'ny olo-mpanjakana ohatran'ireny koa ve ty cybercriminalité ity sa
ifidianana olona tokony ampiarana azy raha olona tokony ho modely ho fitaratra amin'ny fitantanana amin'ny zavatra atao no manao fiteny tahaka an'ireny. Zahay aloha dia mialatsiny fa ametraka fitoriana any Andriamatoa ministra eny amin'ny fampanoavana tena mametraka fitoriana dia ho hitantsika ny toy atreto dia mbola tsy voatondro mazava ny fotoana izay ametrahana io fitoriana io. Andrasana arak'izany ny toy ny ity vaovao ity. Vaovaon'ny politika misy ifandraisany ihany koa amin'ny tontolo ny toe-karena nanamafy ny fanehoan-kevitra efa nataony ny solombavam-bahoaka avy ao Ambohimanarina androany manoloana ny tokony hanarenana sahady ny toe-karena aoriana izao valanaretina misy eo eto Madagasikara izao. Andeha hoarantsika ny andindiny izay eo amin'ny sary ny toky Ramarolahy. Tsy hanavahana sarangan'olona intsony ny fahasahiranana mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao ame anara-pahasalamana izao. Tsy hita soritra mazava nefa ny finiavan'ny fanjakana anarina ny toe-karena malagasy satria hatramin'izao tsy mbola tonga eny amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna ny volavolan-dalàna ny teti-bola-panjakana nasiam-pantsiana ho an'ity taona 2024 ity. Vao maika totofana amin'ny karazana hetra sy ny saran'ny jiro sy rano aza ny malagasy ankehitriny. Vao maika mikakeka ny vahoaka, mijaly ny vahoaka, indrindra zao fa siny zao fakturana jirama ty dia tena be mihitsy ny olona sahirana. Satria eo ny tsy fananany asa, eo ny olona voaroaka amin'ny asa ary ny fahefa mividin'ny vahoaka koa dia ambany ary zara fa misy vola amin'ny olona amin'izao fotoana izao. Ka noho izany dia mbola mivelona ao anatin'izay. Ka tokony omena fitaovana zany ireo olona tatsara eo ny masomboly ny zezika maro isan-karazana. Eo koa ny sehatra ny famokarana sy ny fiariana ary amin'iray zany ohatra ahena ny hetra ary ohatra koa zany dia tokony ahena koa ny atao hoe taux d'intérêt bancaire mba ahafahan'ny olona sy ny vahoaka zany mindram-bola inivon'ireny banque reny na ireny microfinance ireny. Eo koa ny fahasalamana sy ny fanabeazana. Ireo zany no tokony lahara-pahamehana tokony ataon'ny gouvernement ary ilasany vahoaka vahaolana aingana zany amin'izao fotoana izao. Raha araka ny lalàna ny fahatelo ny volana jona teo farafahatarana no tokony ho tonga teo ampelantanana ny solombavam-bahoaka ilay teti-bola-panjakana nasiam-pantsiana saingy hatramin'izao tsy mbola nahita izay endrika izany akory ireo mpikambany anteny miram-pirenena. Mitavozavoza ny fitondram-panjakana indrindra fa ny gouvernement fa hatramin'izao ny LFR dia mbola tsy atehan-tananay solombavam-bahoaka nefa efa ely izay nefa tokony hita soritra ao amin'io ny plan de relance économique. Efa nahembitra foana zay herinandro impiry zay LFR zay hoe hoavy hatramin'izao dia tsy tonga dia tsy haiko mihitsy hoe tsy ao misy le tsy fahaiza-miasa ary hita mihitsy hoe tsy ampy famatorana ve sa ny tsy fahaiza-miasa ve no tsy ananana sa inona loatra re fa dia ohatr'izao foana rehefa miandra ny LFR hatramin'ny herintaona io rehefa niteny mihitsy zay mahasombavamboaka hoe amin'ny totaona ho avy mba hahatsara olo izy mba ho tonga ara-potoana dia amin'izao fotoana izao dia miandro vasika ny solombavam-bahoaka ary tadidio fa ny arakaraka mahelana izay mampijaly ny vahoaka. Araka ny loharanom-baovao voaray aza moa 300 sy 900 miliara ariary no manelanelana ny recette sy ny dépense eo anivon'ny fitondrana malagasy amin'izao. Mbola mitady ny antorana io elanelana goavana io ve no antony tsy mbola nahatongavan'ny ministry ny vola nanao tatitra teny anivon'ny anteny miram-pirenena tamin'ity fivoriana ara-potoana ity. Araka ny fanamariana nataony solombavam-bahoaka manko dia mbola nitatitra ny vola niditra ihany aloha hatreto no nataony gouvernemanta fa tsy mbola nisy nitatitra ofisialy ho an'ny volana voaka. Vaovao mifandraika amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 eto amintsika kosa dia nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny Anosy androany ny solombavam-bahoaka voafidy tany Toamasina ny député Roland Ratsiraka. Nagnano ny fanadihadiana mandinina an'izay sy mitatitra ny vaovao Ravo Razafy Mahenina sy Mathieu Princy. Manjavozavo laharam-pahamehana marina ho an'ny fanjakana mahakasika ny ady atao amin'ny coronavirus eto Madagasikara. Mendrika politika ny ady atao ka mifangaro ny sosialim-bahoaka, ny toe-karena sy ny politika amin'ny ankapobeny. Tsy resaka donc moa izy fandraikitra ny fanjakana manome ambulance zany dia soratana hoe don avy amin'ny président Macron
marina raha tsy doran'olona ny ambulance iny any rany andafy zany a donc zany a ny tena olana mampatahotra olona dia nafangaro politika le fahasalamana le lafiny hoe fa maninona filoam-pirenena manao promotion na tambavy tsy tokony nanao promotion na fanafody normal akory ny na filoam-pirenena zany amiko zany a tsisy an'izany hoe andeha hiteraka ady vaovao na hoe hiresaka débat vaovao efa ampy reo débat PDB reo zay tsisy antony reo am'izao tsika miteny zao tsy mahamehany débat ohatra momba ny rova dia mampalahelo hoe lasa débat be le tsy tokony miditra amin'io fanjakana fa tokony avelany any io alongany a dia rehefa vita le mahamena ara-pahasalamana dia zay vao miresaka momba an'io sarotra ny aminaviana ny fotoana mety andresena ny coronavirus raha ny fomba fiatony amin'izao no mitohy raha tokony hiverina anaty fiboana nefa ny eto Madagasikara vao maika aza miala ao anatin'izany ka sarotra ny miveny aretina mazava zany fa tsy dia ampy loatra ny test ny fanjakana automasina zao dia test vita ao amin'ny ville ao tsy mihoatra ny 9 isan'andro indray 10 fotsiny zaka indray 9 fa misy test ampahany alefa ty Antananarivo dia iny indraindray zany a tsy mivaly eo ny eo fa indray a 10 andro vao mivaly 10 andro vao mivaly mandritra n'izay fotoa zay le olona dia mandehandeha izy tsy fantany izy hoe positif dia mamindra amin'olona maro donc zany a tsy gaga mihitsy ako raha ohatra tanàna Toamasina rehetra isy coronavirus amin'ny volana ambony io tsy gaga mihitsy ako araty koa tsy latsaky tsy ambanin'izany koa aty satria efa tsy voafehy ny fanjakana intsony io ary tsy voafehy intsony mal gérer le crise a tsy manome visibilité izy amin'ny resaka social amin'ny resaka économie désastre économique no enregistrensika eto Madagasikara amin'ity taona 2020 toy nony tsy nony olona anankifolo maty ny corona na olona arivo voan'ny corona non fa nony tsy fahaizany tantana ankehitriny ary tsy mametraka ny lara-pamena amin'ny tokony izy tsy miconsulte le olona mahay na resaka épidémiologiste zany a na tontolon'ny fampianarana zany a na tontolon'ny secteur privé a atao anatin'ny fangatahany solombavam-bahoaka voafitany Toamasina mangataka ny daty ana tanterana ny fanadina-panjakana ihany koa ny tena ny ahafahany mpianatra miomana amin'izany sahady eo amin'izay tontolo ny toe-karena izay hatrany betsaka ireo vola fanampiana azon'ny Madagasikara mba hiadiana amin'ny valanaretina Covid-19 araka ny vaovao izay navoaka ny gazety akaiky ny fanjakana tsy fantatra mazava nefa ny hitantana ny fitondram-panjakana ireny vola fanomezana ireny nomena Andriamana Misata sy Manora Andriamalala no mitatitra ny andinindiny izay Nitentina $700 tapitrisa ny vola fanampiana farany azo Madagasikara raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola amin'izao anefa efa 7.700 tapitrisa $ny fitambaran'ireo fanampiana ireo ny 720 tapitrisa amin'ireo vola ireo no mbola mandalo fankatoavana eo anivon'ny filan-kevitry ny mpitantana ivondrona ny mpiara-minombonantoka ary ny sasany dia ifampitiniana amin'ny ankapobeny moa dia avy amin'ireo mpiray ombonantoka ara-teknika sy ara-bola avokoa ireo fanampiana ireo anisan'izany ny AFD na Agence Française de Développement ny firenena mikambana ny Union Européenne ny FMI na ny Fonds Monétaire International ao ihany koa ny firenena Rosiana mampametra-panontaniana ny maro araka izany ny hoe aiza ny mangarara amin'ny fitantanan'ireo vola ireo fa lafim-baovao mbola mahakasika n'izay valanaretina izay hatrany araka ny vaovao izay navoaka n'ireo gazety akaiky ny fanjakana androany dia nanao antso vonjy maika ho an'ny Madagasikara mahakasika ny valanaretina Covid-19 ny birao mandrindra ny raharaha mahaolona ao anatin'ny firenena mikambana na ny Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies nomena Andriamana Misata sy Manora Andriamalala no mitatitra ny andindiny izay tamin'ny 7 Jona lasa teo dia namoaka tahirin-kevitra mitondra lohateny hoe Emergency Apple for Covid Madagascar ry zareo anivon'ny firenena mikambana tamin'ny alalan'ny Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies ny professora Charlotte Fantine Diaye mpandrindra mpisolo toerana vonjimaika ny firenena mikambana eto Madagasikara no nanao ity tahirin-kevitra ity ary nampiny tamin'ny farany fa mila vola mitetina 2.7 tapitrisa $, ity nosy ity mba hialana amin'ny toe-javatra mampidi-doza ao aorian'ity krizy ity. Madagasikara dia tafiditra ao anatin'ny firenena marefo indrindra aty Afrika araka ny nambaran'ity profesora ity satria dia mifanesy teto daholo ireo karazana valanaretina tao anatin'ny 5 taona lasa.
ny pesta tamin'ny taona 17 ny endram-boalavo tamin'ny taona 18 amin'ity taona 20 ity dia tonga indray ny valanaretina Covid-19. Tokony ilaina araka izany ny famehezana io valanaretina io ho an'ny firenena marefo alohan'ny tsy hidiran'i Madagasikara ao anatin'ny krizy ekonomika indray. Izay ihany koa no hidirantsika ao anatin'ny vaovao sosialy, tsy tafiditra tao amin'ny hôpitaly HGRA ireo mpitsabo mpanampy sy ny mpampivelona raha nikasa anatanteraka hetsika fitokonana androany. Maro ny fepetra tsy voahaja nefa manoloana ny fianaky ny Covid-19 ka anisany hiaran'izany izy ireo. Ravirazafy mahena no mitatitra ny andindinin'izay eo amin'ny sary ny Mathieu Princy. Niatrana manoloana ny hôpitaly HGRA vao marimbe ny mpitandro filaminana raha narefa anatanteraka hetsika fitokonana ny mpiasan'ny fahasalamana. Efa nanao soni ny fifanarahana iraisam-pirenena laharana fahafito amby 20 i Madagasikara. Izay miresaka momban'ny liberté syndicale isika. Ny adidin'ny syndicat rehefa hanao hetsika dia ny mampandre 27 ora mialoha ny fitondram-panjakana raha kely indrindra amin'ny hetsika taona. Voapetraka teny amin'ny primature tamin'ny alatsinainy izay taratasy fampafatarana fisian'ny hetsika fanairana ho ataon'ny syndicat manerana ny nosy izay amin'ity andron'ny 12ny volana Jona ity. Raha ny zavatra nampiarina taminay androany dia ametraka fitaraina ny anivon'ny fitsarana izay mahakasika ny fanitsakitsahana ny zoa syndikaly ny mpiasa. Maro ny fitakina no tsy voavaly amin'ny apahany, miatra manaina avokoa ireo anefa ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana izay misidra olana ao anatin'ny ady atao. Ny paramedy na ny dokotera na ireo atao hoe personnel administratif dia tsy fampiny ny fiofanana. Tsy mbola nisy na zara fa nisy ny mpiasan'ny fahasalamana na azo fiofanana mahakasika an'izany ady amin'ny coronavirus zany. Tsy zarizary ny fampitaovana satria maro aminay mbola misy zany any Tamatavy any hoe équipement de protection tokony arina rehefa avy ampiasaina sasana dia averina ampiasaina indray. Reny namana reny zao dia mahazo fandrisihana isan-karazany ny mpiasan'ny fahasalamana aloha dia misy apahany vitsivitsy kely na azo fa ny akamaroany dia tsy nahazo. Ny zavatra mampanasy mampatahotra amin'izao fotoana izao dia le hoe mitombo isa ny mpiasan'ny fahasalamana voan'ny coronavirus. Toy ireo marary ny coronavirus ireo ka sanatriny izany horipaka eto ny mpiasan'ny fahasalamana, horipaka amin'ny mpiarabelona. Izay ny zavatra ahinay voalohany ka mahatonga anay hoe tairina amin'ny fanjakana mba ameno an'ilay fepetra ahafahanay miady ampitoniana amin'ny coronavirus. Tsy mahagaga hoy ny mpitondran-tenin'izy ireo raha malaky miparitaka ny aretina no tsy fahampiany fandraisana ndraikitra dia ny voalohany sy hatramin'izao. Mahatonga ny fiparitahan'ny valana aretina eto Antananarivo sy Toamasina dia amin'ny ankapobeny dia tsotra. Raha nanomboka tafiditra teto ny coronavirus raha tonga ireo olona noaia iny momba ny coronavirus dia napetraka teto Antananarivo daholo ireo fa tsy nisy nalefa tany amin'ny faritra. Nisy fotoantsika teto hoe nivahana kely ny fodiana tany amin'ny faritra dia nifindrana kany amin'ny faritra ny coronavirus. Lafo ny faharoa dia hoe ny tsy fahatomombana n'le paikady mpisorohana amin'ny fiparitahan'ny coronavirus. Izay mipetraka amin'ny fitakinay hoe tsy voafe ilay paikady mpiarovana satria tsy ny ministera tompony andraikitra na ny tena teknisianina no namolavola fa rafitrafitra dia tsy dia nahagaga loatra raha misy ny fiparitahana coronavirus amin'ny faritra Atsinanana sy eto Antananarivo. Eo amin'ny vaovaon'ny kolontsaina kosa dia tohina tanteraka ny vondrona miaro ny asin'ny rovana Antananarivo izay ahitana ny malagasy mipetraka any ampitan-dranomasina. Takin'izy ireo ny fampiatona ny asa fanamboarana ny Colisée ao anaty rova. Miradora Benjamina no menandriamana misata ary Andra Kotomalala no mitatitra ny andindinin'izay. Miantso ny filohan'ny Repoblika anatotosa fiaraha-midinika nasionaly momba ny fanarenana ny rova ny vondrona miaro ny asina Antananarivo. Nandefa taratasy misokatra ho an'ny filoha ny sampana ny ampitan-dranomasina ity vondrona ity. Nampatsiahivin'izy ireo fa maro ny malagasy toy ny tanteraka noho ny fananganana Colisée mitondra ny anarana hoe kianja masoandro izay naorina tampoka ao anatin'ny faritry ny rovana Antananarivo.
famonoana ara-kolotsaina na attentat culturel ny fandraisan'ity vondrona ity io fanondrenana hafahafa io. Tokony ahato ny asa fanondrenana noho izany. Ny politika kapoben'ny fanjakana malagasy na ny politique générale de l'État anefa dia manisy tsindrim-peo eo amin'ny lohahevitra fa 2020 ny mahazava-dehibe ny fampiroboroboana izany kolotsaina malagasy zany. No mariny ity vondrona ity ihany koa ny fanitsakitsahana ny asindrova. Tsy hita intsony ohatra ny dobo izay fampiasa tamin'ny fotoanan'ny fandroana. Ankoatr'izay, ny fampiasana ny Colisée izay toerana fandraisana fety sy lanonana dia mandrava tanteraka ny fahanginana izay anisan'ny zava-dehibe ho an'ny vaky ohatran'ny rovana Antananarivo. Mahagaga koa izy ireo fa natao laharam-pamehana noho ny trano vola sy ny lapa manampisoa izay fonenan'ny mpanjaka fahiny may tanteraka tamin'ny taona 577 ny fanorenana ity Colisée ity. Na dia mirotsaka antsehatra aza ny filoham-pirenena ho fanazavana ity tetikasa ity dia hita taratra fa tsy resy lahatra ny akamaroan'ny malagasy. Mampia ihany fandikana be fahatany ny zavatra hitany ivelany toy ity Colisée ity satria ny kolotsaina avy any ivelany dia tsy voatery hifanentana amin'ny kolotsaina eto Madagasikara. Mampia ihany koa ny vondrona miaro ny Antananarivo fa tany aloha tany dia ireo mpanjaka tao anaty rova ihany no afaka mandray fanapahan-kevitra fanorenana fotodrafitrasa vaovao teo amin'ny faritra ny rova. Mitaky ny fampiatona ny asa ity vondrona ity ary mitaky ihany koa ny fandravanan'ny komity siantifika izay misahana ny fanarenana ny rova satria hita taratra fa mibahatoerana ireo olona avy amin'ny governemanta sy ny fiadidinan'ny repoblika. Fa eo amin'ny tontolo ny serasera sy ny fanaovangazety kosa zon'ny olom-pirenena ny mahazo vaovao ny ray feo ny vondron'ny firaisamon'ny pirenena miantso ny ministera ny serasera amela malalaka ny olom-pirenena mba hisitraka an'izany. Mirado Ra Benjamina sy Andra Kotomalala ary Tahiriniana Ranarynirina no ny fandrimbona tamin'ny fanatotosana ity fanadihadiana ity. Fototry ny ady hevitra sy ny fifanomezan-tsiny eo am-pitondra sy ny entina ny tsy fisian'ny mangarahara sy ny tsy famelana malalaka ny olom-pirenena ahafantatra ny tena zava-misy marina momba ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Vondrona firaisamon'ny pirenena miisa 9 no mitondra izany fanamarihana izany ka manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana mba hisokafany loharanom-baovao eo amin'ireo sapan-draharaha-panjakana isan-tsokajiny eto amin'ny firenena. Satria tsy sampamarina fa indrindra tato anatin'izay fotoana nanomboka tamin'ny volana marsa ny siny amena ara-pahasalama izay dia hita fa misy zany ireo atotam-baovao izay tokony avoaka arany ohatra hoe ny hoe mahakasika tsy teny betsaka fa misy ny atotam-baovao maro samihafa tokony zoan'ny olom-pirenena ny anana sy afantatra izany. Fanerena zany ny fitondram-panjakana amoaka avy hatrany ireo fanapahan-kevitra izay noraisina ary tokony ho avoaka fa tsy maintsy tsy misy ary mifangatahana hoe mila zao ilay olom-pirenena dia tokony ho avoaka izay. Ilay izy moa amin'ny teny frantsay hoe publication proactive des informations izany hoe ny fanerenan'ny samparaha-panjakana sy ny fanjakana zany mba hamoaka atotam-baovao izay mahakasika ny daholo be zany fa tsy hoe olona ray zay zary tena ilaina eo amin'ny fitantanana raha-panjakana raha tsisy fangatahana ary izany ataon'ilay olom-pirenena. Tsy atory voanjo edina amin'izany ministry ny serasera sy ny kolotsaina ary ny vaky izay efa mpanao gazety raha teo ka rariny raha any aminy miantefa vetrany ny afatra. Dia izay indrindra no antony no nanairanay sy nandefasanay eto anivo ny firaisamon'olom-pirenena indrindra fa ny firaisamon'olom-pirenena roy zany ny taratasy izany tany amin'ny ramatoa ministra ny serasera mbo hitenenana anazy fa tokony fotoanan'izao irosona amin'izany fandaniana izany lalàna izany sy mba hampanakery izany. Raha tsy misy ny fahalalan'ny mpanao gazety ary ny fiatohana izany dia zava-pona ihany ny ataontsika hoe fandaniana izany lalàna izany satria ty lalàna ty marina hoe zoan'ny olona ny mahazo vaovao fa le famarinan'le vaovao azony koa avy eo avy amin'le fitondram-panjakana mila na le avy amin'ny samparaha-panjakana zany mila zay satria ahoana moa zany ny etohanan'le famarinana na ohatra hoe mahazo vaovao ary ianao ka tsy diso le izy de zava-pona ihany ngely zany
dia zay ny tena mampiankina be an'le izy amin'ilay hoe asa ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety a nisan'ny miandoka izay ihany koa ary tena mifampiankina ireo lalàna sy le fetohana ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety izay. Eo amin'ny tontolo ny sosialy kosa dia nitoy androany ny antsoavo izay nataon'ireo mpivarotra eny Mahamasina manoloana ny fanalan'ny mpitandro ny filaminana azy ireo amin'ny tsenany. Nanaraka akaiky ity trangan-javatra ity Nory Fitiavana mitatitra izany eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Tsy nisy ny vahaolana avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ireo mpivarotra eny Mahamasina. Narirarira ny solotena ny mpivarotra raha iny mba tonga ny taraina teny amin'ny lapan'ny tanàna androany. Efa hatramin'ny maraina no ny andro vasika tendy, saingy tamin'ny tolakandro teo vao nahazo valiny. Fa tonga dia nalandro zareo zay tamin'ny maraina, dia efa nanomboka tamin'ny viny. Tonga dia polisa no tonga teo, naorina nasaindro zareo niala, zay dia niala aloha. Sady mandroaka mitendra teo mbola eo ihany, tsy mba misy temy moramora hoe mba mela. Tony zay angona fa poka pikarapanondro aterina any lapan'ny tanàna mandraky ty zay tsy nahazo na dia faraka poka fa moro ka nahazo. Andotike fo zay amin'ny fivondronana isan'andro zay manadio fanadiovana zay. Fa maninona nataon'izao le mpivarotra maninona zao mpampianatra mamorse anay andoakolazy mois mars avril mesy aiza zany nandoavanay ny okolazy io na nio fanjirina nio fatrany efa mitombebe daholo zao zay varotra tsy avela varotra dia aiza zany no avinay dia rehefa voafidy larim-bahoaka venao dia zao nanaovana anay tsy rariny kosa aloha tsy rariny zay varotra Ia mafy ny etsika fitakiana ho tanterahan'ireo mpivarotra ao aorian'ny androany, anehoany fa tena mafy tokoa izany hoe mandry fotsy izany. Ny tenin'ny président zany hoe afaka mivarotra fa ziska hatramin'le ray ihany. Nefa ny akabeazan'ireo olon'ireo mamelon-janaka, manofa trano, ny akabeazan'ireo olon'ireo koa mpivady. Sa maninona le angalatra vera ve le olona, sa maki trano, sa anendaka. Allo mba hivarotra le mpivarotra allo mba hitady vola le mpivarotra ny fiainana efa iaraha-malala ao anatin'ity aretin'ity. Mahagaga fa misy amin'ireo mpivarotra ety Mahamasina no avela mivarotra ihany araka izao hita amin'ny sary izao. Miantso ny fitondram-panjakana ny madinika mba tsy hanao ambanin-javatra ny sosialim-bahoaka. Aiza ho aiza ilay fampanantenan'ny fanjakana ny amin'ny tokony anaovana olaram-pahamehana izany sosialim-bahoaka izany. Ijanonantsika hatrany izay lafiny sosialy izay tsy misy izay tsy mitaraina amin'izao ny vahoaka malagasy eo amin'ny asa fiarina. Anisan'izany ireo misehatra eo amin'ny fivarotana filao any amin'ny faritany Mahajanga iny. Nory Fitiavana no nagnano ny fanadiadiana eo amin'ny rindratsary ny Mathieu Prince. Ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao ireo mpamongady filao any Mahajanga, mikatso ny asa, ny vahoaka raha toa tsy manam-bola, vokany tsy misy ny tsena. Mizaly tena mizaly misy zay ary ny entana zay midinay dia tena tsy mandeha misy na mandeha ary dia atao trosa fa noho izany tena malahelo misy ny fonay satria raha entana nividina tamin'ny namidy 50 000 tamin'ny mbola tsisy aretina zao lasa 20 000 tena misy hoe fiatraikany faratsy ny tsenanay misy aloha amin'izao fotoana zao antamatavy zany fandefasana le tondromaina kanefa tatanty tsy mikaraka coronavirus ty le covid azy zany zany tsy manam-bola hivianina le tondro atao loha ohatrany tsy mandeha mihitsy zany dia hoe mifiatraikany be ampiasa le tondromaina ty zany le izy. Raha ray taona ny vokatra nalefa teo aloha zara raha malafo 200 kilao ireo mpamongady amin'izao. Olana zany dia fifafana amin'ity finao tsy mikaraka coronavirus zany vaolona efa mivay dia tsy moramora ny sokafanyasanay zany. Fivahan'ny lalana zany mba hidinan'ireo mpividy entana hatrany ambony any zany satria ireo zany ro vidiny entana eto fa raha vao tsy midina reo dia efa tsy mahalafo zay na mahalafo ary zay mandefa dia trosa hatramin'izao zao ny vola ny 4 million mipetraka any tsy mety azo. Anisan'ireo mba miandrandra izany fanampina izany ihany koa ireo mpivarotra any antoerana, ireo sahirana ara-pivelomana. Aiza ho aiza ilay fanohanana avy amin'ny fitondrana amin'izao amehana ara-pahasalamana izao indrindra no iandrandra ny vahoaka madinika izany toana izany saingy toa tsy hita akory. Vahoaka maro no mitaraina fa mbola tsy nisitraka ny fanampiana.
Eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa, karazana kilalao na soma miavaka ny échec satria sady fanatanjahan-tena izy io no fandranitan-tsaina ihany koa. Misedra olana nefa io tontolo io raha ny zava-misy eto Madagasikara. Anaitra ny maro tany amin'ny tambazotra tserasera ihany koa ny zavatra iaina ny fi izay mpilalao échec malagasy anisan'ny mamiratra any ampitan-dranomasina any. Nisy ny fanadihadiana izay nataonay androany manodidina an'izay andeha rahantsika eo amin'ny rindran-tsary ny Tokira Marolahy. Ny taona 7 no tena nanomboka ny roborobo ny lalao échec teto Madagasikara. Kilalao izay miavaka amin'ny fomba filalao azy ary efa mahaliana ankizy sy tanora malagasy maro. Tahaka ny lalaon'olo tokana rehetra nefa marary ny tontolo ny karazana fanatanjahantena iray io. Misy fotoana zany ohatrany hoe misy tournoi international tsika moa nosy dia manana olana amin'ny fifandraisana. Tsy maintsy mandeha avion mandany vola be foana vao afaka manao déplacement rencontre international dia ny fédération manampy izy fa ny sport individuel mihitsy zany manana problème amin'le resaka fanomanana ara-bola dia tsy maintsy ny ray aman-dreny foana no miantoka ny ankizy izay andeha. Tamin'ny herintaona nandeha nanao championnat d'Afrique ny ankizy latsaky ny 20 taona dia nanampy ny fédération fa zany hoe kely le izy dia tsy maintsy ny ray aman-dreny miantoka. Tsy ho tafita mihitsy tsika, tsy azo tsy ho lasa lavitra mihitsy tsika raha nyheritritsika ny herin'le atleta rery no hiasa fa tsy maintsy hoe misy fandraisana anjara amin'ny fanjakana satria ny ray aman-dreny tsy havita mihitsy fa investissement be mihitsy le izy. Satria ny reharé rehefa mahazo titre izy miverina ao antsika foana le izy, verina ao Madagasikara. Mamolavola ny mahaolona ny échec, tsy misy fetran-taona ny filalaovana azy. Efa betsaka ny tanora malagasy no namiratra hatrany ivelany, saingy mifofo volo amin'ny tsy fampiany hoenti-manana. Tahaka izany indrindra no mahazo ny fi ankehitriny izay efa maître international eo amin'ny échec. Tena fanatanjahantena feno mihitsy ny échec satria voalohany ianao rehefa manao échec mifantoka tanteraka zato isan-jato ao anatin'le partie ataonao ny sainao ka ny énergie laninao mihoatra lavitra no miazakazaka, mihoatra lavitra no fanatanjahantena rehetra izy. Nefa ny zavatra hoentiny eo amin'ny fivelarana ara-tsaina zany raha raisy zao misy ankizy anankiray manana fahafahana manao analyse aingana be izy amin'ny zavatra ataony, manana mémorisation izy, miaro amin'ny olona ohatrany hoe tsy hovoan'ny Alzheimer ohatra amin'le tsy matory ny sainy fa miasa foana dia zay ny tanjona hoe tombony lehibe ho an'ny mpanao échec. Manodidina ny 200 ny mpikatroka échec eto Madagasikara, saingy olana tsy ahafahana mikarakara fihaonana ny tsy fisian'ny toerana. Ny etsy amin'ny Alliance Française Andavamamba no tena ambohi-piaona ny mpankafy ity lalao ity ho an'ireo efa lehibe. Misy ivitoerana iray kosa etsy amin'ny IKM izay mikolokolo ireo zaza madinika liana amin'ny échec. Hatreto mbola ny ligina Nalamanga ihany aloha no tena mamiratra amin'ity lalao iray ity. Fa impodianantsika kely ny lafin'ny politika fantatra araka ny fanambarana fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana ara-potoana faharoa ny filakevitra munisipaly nangotraka ny adiefitra tamin'ity andro voalohany ity teny amin'ny lapan'ny tanàna. Ny Radora Benjamina no anisany nanatrika ny zava-nisy teny an-toerana mitatitra ny vaovao eo amin'ny sary ny tahiriny anaranariny riny. Tafiditra ao anaty fandaharam-potoana amin'izao fivoriany filakevitry ny tanàna izao ny fametrahana fanontaniana sy ny fandraisam-pitenenana. Nandritra ity andro voalohany ity dia niraradraraka ny tsindrom-paingotra teo amin'ny mpanolontsaina sy ny ben'ny tanàna. Saya
mampizany koa natananarivo efa zetsy ray tapisy matory eo izay no antonga hoe azafagana sy ty raha teo mparanateraka arabasoa raha afaka tetona sy tanana sy fidiana. Tafiditra ao anaty fandaharam-potoana amin'izao fivorian'ny filakevitry ny tanàna izao ny fametrahana fanontaniana sy ny fandraisam-pitenenana. Nandritra ty andro voalohany ity dia niraradraraka ny tsindrom-paingotra teo amin'ny mpanolotsaina sy ny ben'ny tanàna. Mampijano vahoaka samy mahay vava samy manana, télé samy manana, gazety samy manana, fa tsy any ny ivelena problematika anaty tanàn-kolotsaina sy ny exécutif. Mampijano vahoaka izy moa ny tompondro pavion ny tompondro rahatelo ny tompony letsela nanao anisina somita amin'ny olona ray izay mizaray olona dimipifolo izay no ataona hoe vahoaka ny vahoaka tsy nonasa dimipifolo na mampaladia izay nidizina zahoana no pavion karaha zay fantena zatra mena modesina na olona dimy soaala ve no ampijany koa natananarivo efa zetsy ray tapisy izay no antonga hoe azafagana sy ty raha teo mparanateraka arabasoa raha afaka tetona sy tanana sy fidiana afaka milatana lalànanao afaka manateraka mandrapatoka amin'izay tebona misaraka ny azy ty. Lahadinika efa tsy lany teo anatrehan'ny mpanolotsaina ny fandrodanana trano ny ziriziry amin'ny avin'ny ben'ny tanàna mazava ny laharam-pamehana ho an'ny mpanolotsaina. Le filazana andriamato ben'ny tanàna mampiasika ny resaka fahandrodanana tsena fa mahafantatra ireo olona ireo fa diso dia diso satria ireo olona ireo dia ireo mpanao gazety angamba manatrika antsika eto tsy izahay no miteny azy fa izy no manazava mpanao gazety mampiseho ny taratasy lehibe natana hoe ara-dalàna no namorenanay ianao nanao propagande miaraka taminao tamin'izany zahay izy bakaka zany hoe priorité de priorité moa monsieur le nandretsy hoe monsieur le maire ay zany zany priorité zany amin'izao fotoana izao fa maninona ny fandavana ny tsenan'olona izay anaty amehana ny fahasalamana ao anatin'izao fijaliana sy fahasahiranana izao no atao priorité d'accord ianao miady hevitra azafady tompo eto daholo mpanao-tsaina ny hevitra mino maromaro fa mba nangataka firesana taminao tamin'ireny resaka momba ny taxi reny inona navalinao za tsy maikononao tsy maikononao tsy maikononao tsy maikony izanizy monsieur le maire ka hoy ianao hoe d'accord amin'ny ady hevitra olona manao toizany kosa hoe no d'accord amina ady hevitra. Aritra 10 andro ty fivoriana ity anisan'ny lahadinika efa nolavin'ny mpanolotsaina ihany koa ny fifanarahana IPAM sy ny fananganana ny tsangam-bato ny tanamaro. Tsy na resy lahatra zany hoe tsy ny tsampy ka nahatonga ny mpanolotsaina tsy nifidy an'ireo lahadinika ireo tsy nifidy an'ireo ataontsika hoe lahadinika anankiroa ireo moa zany tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana dia nefa no araka ny teneniko teo dia gaga zahay hoe ankehitriny dia efa ao sahady le lahadinika tafiditra ao sahady le izy zany hoe nefa koa amin'ny lafiny indray ataoko hoe tsy tena tsara fipetraka ihany zany zavatra zany satria amin'izao fotoana izao le mpanolotsaina ataontsika hoe reto maro anisa izay tezitra aloha na tiana na tsy tiana ny amin'ny tsy fanajana le fanapahana ny raisin'ny filan-kevitry ny tanàna izay nataon'ny mpanatanteraka ataoko angamba fa disokajy ihany zareo nanao an'izay ataontsika hoe fampidirana indray ao anaty lahadinika an'izany lahadinika anankiroa ny resahanao teo izay. Eo amin'ny vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia nagnano fanambarana androany ny tale regionaly ny OMS aty Afrika fa tsy mitsaha mitombo ny olona tratra ny aretina Covid-19 aty amin'ny kontinanta afrikana. Andindin'izay tateriny nomena Andriamana Misata sy Mathieu Princy. Ny telo isanjaton'ireo olona mitondra ny tsimikaretina Covid-19 maneran'izao tontolo izao ihany no avy aty amin'ny kontinanta afrikana. Kely tokoa raha ny antontanisa ny jerena kanefa na izany aza dia mirongatra tanteraka ny valanaretina aty Afrika raha araka ny nambaran'ny eo anivon'ny OMS. Hatramin'ny sy ny valanaretina taty amin'ny kontinanta afrikana tao anatin'ny 7 andro vao tratra ny ray hetsitranga. Taty aoriana nefa 7 andro fotsiny dia efa tratra indray no hetsitranga. Amin'ireo firenena 750 aty Afrika, 950 ny namony ainy,
7,7 no efa nahitana fahasitranana: Algérie, Egypte, Nigeria, Soudan, Afrique du Sud. Ireo ny firenena nahitana tranga-betsaka indrindra taty Afrika. Manaitra ny kontinanta afrikana araka izany ny OMS mba hitandrina hatrany na dia misy azy ireo firenena efa miala tsikelikely ao anatin'ny fihibohany. Iny ihany koa no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'ny tiany any ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny efa mahazatra isaka matinary karan'izao dia misy ny horonan-tsary izay atolotra ho anao mpanaraka ny fahitalavitra. Amin'ny tiany any ity dia nosafidiana manokana ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Austin Powers izay horonan-tsary mampiome na komedia izy io, ary Mike Myers kosa no misoma ao anatiny izany. Izay ihany koa no ametrahako ny veloma samy tsara ho amintsika jiaby ho amin'ny manaraka indray. Mandrapitafa tompo klasy tompo vavy.